Amarantsika resaka baolina kitra dia hoetsy amin'ny kianjana larobitsika ny Top Sport Event mikarakara ilay antsoina hoe City Football izay tanàna maro 12 eo eto Antananarivo no mandray anjara amin'izany faninanana izany. Omaly sabotsy no nanomboka ny andro voalohany ary everiny mpikarakara amin'ny voalohan'ny volana Oktobra no hotanterahana ny famaranana. Ny tanjona ao anatin'ity hetsika ity araka ny nambaran'ny mpikarakara dia ny ampivoatra hatrany ny baolina kitra eny anivon'ny ifokotany sy eny anivon'ny tanàna eny. Tanàna 12 no mandray anjara amin'ny faninanana baolina kitra City Football izay karakarain'ny Top Sport Event nanomboka ny omaly sabotsy io ka hatramin'ny voalohan'ny volana Oktobra. Araka izany dia mizara vondrona 3 izay misy ekipa 4 avy ny mpifaninana amin'ity faninanana ity izay ahitana ireo tanàna maromaro eto an-drenivohitra izay ahitana ny Ambohimanarina, Antanandrano, Ilafy, Manjakaray, Soavimasoandro, Ivandry, Ambatofoto, Sabotsynamena, Akazomanga, Analamahitsy, Antotapenaka ary Ambotomita. Toy izao ary ny vokatra tamin'ity andro voalohany ity. Ilafy sy Antanandrano reto manao amin'ny hitantsika amin'ny sary reto, manao maitso eto ny Ilafy, ny Antanandrano kosa manao akanjo mavo. Ny saraka jala otra ny rotota. Araka ny nambaran'ny mpikarakara dia tanjona ny ampivoatra ny baolina kitra eny amin'ny fokotany no antony mikarakarana izy ireo amin'izao faninanana izao. Tena tanjona zany aloha voalohany indrindra dia ny Top Sport Event moa zany dia mikarakara hetsika momba ny fantanjahantena irery ihany. Dia manarak'izay ity City Football ity zany no hetsika voalohany karakarainay dia ny tena tanjona zany moa dia mba hitondra an'ilay anjara birikinay zany aloha amin'ny fampiroboroboana an'ilay baolina kitra. Dia manarak'izay ny ampisehoana mba ahafahana mamesehatra an'ireo tanora izay ohatrany hoe ny mahazatra azy dia milalao amin'ny anivon'ny fokotany dia mba mamesehatra an'zareo zany mba hiseho etỳ tena kianja ataontsika hoe manaraka fenitra ary mba ahitana an'ireo izay mana-talenta ny anatin'ireny tanàna ireny. Izay zany tanjona dia manarak'izay moa zany dia fialamboly koa ilay izy ho an'ny malagasy. Ny tanjona moa zany tsy hoe andrafitra ekipa tokana. Izay zany ny tena tanjona, ny tena tanjonay zany dia mba hanao an'ilay hetsika hoe isan-taona ahafahana mba mitily indrindra fa ireo ekipa efa sangany eto Antananarivo na eto Madagasikara hoe misy talenta mety miafina ny anatin'ireny fokotany ireny na ireny tanàna rehetra ireny. Dia tamin'ity voalohany ity zany ilay nanaovana an'ilay sélection zany raha ny tianay zany dia izay mihitsy nanao sélection avoalohan'ny nanomboan'ilay tournoi nefa noho n'ilay fotoana tsy mifametra dia niantso an'ireo président zay dia niangavin'zareo hoe mba ajereo zay ankizy
mahay baolina any amin'ny tanànanareo any dia reny zany no nitsongaina zany hoe le ekipa eto zany a dia tsy voatery hoe ekipa efa nisy no nalaina fa nampifanampimpiana any amin'ny tanàna misy anjareo ihany zany. Toy izao ary ireo vokatra hafa tamin'ity faninanana ity ihany. Akazomanga dia niondrika tamin'ny eo analonan'Androibe tamin'ny isa 2-0 Ambatofototra Bosinamena nandresy any Manjakaray tamin'ny isa 3-0 ary Akazomanga dia nandresy any Soavimasoandro tamin'ny isa 3-0. Analamahitsy niondrika teo anoloanan'ny Ivandry tamin'ny isa 2-0.